toy ny ahoana ny fanirianao fatratra ny hahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Mazava ho azy fa amin'ny maha kristiana anao dia te hianatra ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa indraindray isika kristiana dia kamokamo amin'ny famakiana Baiboly. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'ny Tompo zahay eto amin'ny page New Life Madagascar. Mampianatra Baiboly sy mampahery ny tenan'i Kristy zahay amin'ny alalan'ny vidéo fohy. Araka ny nolazaiko teo, indraindray tsy dia mazoto mamaky, mandinika sy mandalina ny soratra masina isika. Na mety mbola mamaky Baiboly ihany isika, saingy tsy manana hetaheta handany fotoana amin'ny famakiana Baiboly. Ry havako, ny famakiana Baiboly sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Omeko antony telo ianareo amin'ny mahazava-dehibe azy. Voalohany, rehefa mianatra Baiboly isika dia afaka mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Taoriny nialany zanaka Israely tany Egypta dia niteny tamin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy hoe ko ankehitriny raha mba nahita fitia eo masonao aho dia ampahafantaro aho ny lalanao mba hahalalako anao ka hahitako fitia eo masonao. Zany hoe Mosesy dia naniry hahalala an'Andriamanitra bebe kokoa ka niteny izy hoe ampahafantaro aho ny lalanao mba hahalalako anao. Aiza no ahitantsika ny lalan'Andriamanitra? Ao amin'ny Baiboly. Tsy mamaky Baiboly mba ho feno fahalalana fotsiny tsika, fa Andriamanitra dia manambara ny toetrany sy ny maha izy azy ao amin'ny teniny. Ka rehefa mianatra ny soratra masina isika dia afaka manakaiky sy mifandray aminy bebe kokoa. Faharoa manaraka izany, rehefa mamaky ny soratra masina isika dia afaka mahita izay zavatra sitrak'Andriamanitra mba ahafahantsika manatanteraka ny sitrapony. Hoy Davida hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Inona no antony niraketany Davida ny tenin'Andriamanitra ao am-pony mba tsy hanotany aminy. Hoy Paul hoe aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Raha toa ka tsy mianatra Baiboly isika dia ahoana ny ahafantarantsika ny sitrapony. Ary raha tsy haintsika ny sitrapony dia ahoana ny ankatoavantsika azy. Ary ny antony fahatelo dia izao, mila mianatra ny tenin'Andriamanitra isika mba hialantsika amin'ny fampianaran-diso. Misy tantara ao amin'ny Baiboly izay miresaka mikasika izany. Paul sy Silas nitoriny filazantsara tao Beria, ary izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra momba ny olona tao. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika, satria nandray ny teny tamin'ny sotompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Isika koa rehefa mandre fampianarana dia tokony hijery ny Baiboly ary manadihady ny fahamarinan'izay fampianarana voaraintsika. Fanomponena petraka, reo doktrina nananao reo, inoanao ve reny? Satria izay no nolazain'ny pasteranao ihany sa efa nohadihadiana ny fahamarinan'ireo zavatra inoanao reo. Averiko indray ry havana fa tena zava-dehibe ho antsika ny famakiana sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Aza atao ambany zavatra le izy. Koa dia manasa anao hianatra Baiboly miaraka aminay eto amin'ny page-nay Facebook na amin'ny chaîne YouTube anay, satria irinay ny hahitanao hitombo ao amin'ny Kristy. Tsy fiangonana ny New Life Madagascar ary tsy mitondra anaram-piangonana, satria tianay ny hahatonga ny olona rehetra hahay Baiboly fa tsy antokom-pivavahana iray fotsiny. Mbola hisy tohiny ity fampianarana ity fa soraty ao amin'ny kommentera iray amin'ny antony mahatonga anao hamaky ny soratra masina. Izay ny fifampizarahana fohy niarahansika tamin'ity andro anio ity. Amin'ny manaraka toy izao indray, veloma tompoko.